Tratra ny tanjona ho an'ny JICA Group ilay orinasa malagasy nikarakara ny hetsika JICA Expo nandritra ny La Grande Braderie de Madagascar tamin'ny herinandro teo moa tetsy Mahamasina. Mbola mitohy amin'ity herinandro ity kosa ny fandraisana ireo olona maniry hanao famandrihana ireo vokatra samihafa amidin'ny JICA Group. Ravak'Andriamanala sy Stéphane Razafimajemby. Fahombiazana tanteraka ho an'ny JICA Group izay nikarakara ny hetsika JICA Expo notanterahana nandritra ny hetsika La Grande Braderie de Madagascar spécial fête des mères ny 20 Mey hatramin'ny omaly teto amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina Mahamasina. Mbola maro ireo olona tonga nilahatra teto amin'ny stand misy ny Vibe Technologie omaly izay andro farany nisy hetsika. Izy ireo izay marina fa na ireo mpianatra anamafy ny famandrihana ny solosaina na ihany koa ireo olon-tsotra tonga mandrika ilay solosaina amidy amin'ny vidiny mora be sy ireo vokatra hafa amidin'ny JICA Group mandritra ny hetsika. Tanjona satria tonga daholo ireo soratra anarana tamin'ilay projet ordinateur Bluetooth araka ny ahitantsika azy zao. Misy ihany anefa ireo tsy afaka atao anatiny izay fetim-potoana nomena izay. Noho izany dia amafisiko eto fa mitohy ny fanamafisana ny fisoratana anarana amin'ilay ordinateur Bluetooth manomboka ny atalata ho avy zao. Mifarana kosa nefa io ny andro zoma ho avy zao. Noho izany ho an'ireo izay mbola tsy tratrantso dia eny amin'ny foiben'ny JICA Group immeuble Victoria Plaza eny Antanimena no anohizana ny fanamafisana na ny fandrotsahana le 25% commande ferme ho an'ilay ordinateur Bluetooth. Ho an'ireo izay mbola tsy nahazo ny vokatra vaovao ihany koa dia mbola mandray an-tanandroa azy ireo zahay saingy kosa amin'io zoma io zany ny farany andraisanay azy ireo. Ho fanatonana trano ny mpanjifa dia anokatra toeram-pivarotana roa vaovao ny JICA Group ka ny voalohany dia eny amin'ny La City à Larby ary ny faharoa kosa dia eny amin'ny immeuble Victoria Plaza Antanimena ihany. No mareny tompona andraikitra fa hivarotra ireo vokatra mamala ny filan'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro ary amin'ny vidiny mora kokoa ny JICA Group amin'ireo toeram-pivarotana rehetra misy azy eto Antananarivo ireo.